Atolotra indray ny araba tompoko lasy tompoko vavy manjoa izao fandaharana dinika izao. Eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MBS tolorana ny araba ihany koa. Ianareo manaraka ny fandaharana ao amin'ny tambazotra sosialy sy ny YouTube. Ho an'ny androany isika dia resaka mahakasika an'ireo fente total na ny fanavaozana tanteraka ny lisitra ny mpifidy. Eo ihany koa ny tapany faharoa resahana mahakasika ny dinika nasionaly izay antsoiny avy amin'ny fanoherana efa fotoana maromaro izay. Manana vahiny roa isika atao anatin'izao fandaharana izao. Dia ny lolon'ny Madagasikara nandritra ny fitondran'ny HVM Andriamatoa Jafetra Randriamanantsoa sady birao nasionaly ny antoko HVM ihany koa. Miaraba anao tonga soa atao anatin'izao fandaharana izao. Miaraba tompoko. Ny vahintsika faharoa dia ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafita amin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny boriboritany fahadimy Andriamatoa Fetra Rahalamizafimbololona. Miaraba anao tonga soa atao anatin'izao fandaharana izao. Miaraba mpanao gazety avotra dia miaraba ihany koa ny sénateur Jafetra, miaraba ny mpanaraka ny fandaharana. Misaotra tamin'ny fanasana. Izy mirahalahy reto izany no vahintsika atao anatin'izao fandaharana izao. Iresaka mahakasika ny fizotra ny fanaovana ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izay tokony nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra teo fa maro moa izany ny fitarainana azo. Fa mbola nisy vitsivitsy maromaro ny faritra tsy nanomboka tamin'izay fiam-potoana izay mifarana tokony farana ny volana desambra izao. Maro ny fanadihadina nataon'ny mpanao gazety namana mikasika indrindra ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy io. Maro ny tsy fahatomombanana hita sy tsikaritra nandritra izay. Fa mialohan'izay dia andeha arahantsika aloha ity fanadihadina sombiny ihany mahakasika ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy teny anivon'ny fokontany teny nataon'ny mpanao gazety namana. Izay aloha no arahantsika mialohan'ny fampiresana amin'ireto vahintsika ireto. Tsy mifanalavitra amin'ny olana ankamaroany ireo fokontany eto andrenivohitra sy ny manodidina ny olana sedran'ireo mpanisa mpifidy eny amin'ny fokontany Ambohitrakely. Ankoatra ny mbola tsy naharaisan' izy ireo ny tableta izay nampanantenana amin'ny fanavaozana ny lisy mpifidianana, mbola tsy ampy ihany koa ny fitaovana toy ny penina entina manatanteraka ny asa. Voaterina eo anivon'ny fokontany noho izany no mameno ireo fitaovana ahafahan'ireo mpanisa mpifidy miasa tsakany sy andavany. Mizotra tsaka sy andavany aloha fa ny problème zany fitaovana aloha mbola tsy dia tena complet tsara fa lasa taky any zao zay hoe seza fitaovana tablety aloha zay mbola tsy nahazo satria tsy fahampiana majinijinika resaka stylo na meandry zareo stylo ohatran'ny hoe vitsikely dia hitanao amin'ny stylo miasa isaky ny iray minitra dia vetivety dia lany. Dia tsy maintsy ny atao fokontany aloha dia mierida mamia an'ilay ankizy mampiasa mamia an'ilay stylo sy zavatra tsy ampy. Ahitana tokantrano 250 ao amin'ity fokontany Ambohitrakely ity. Manodidina ny 4,000 mahery kosa ny isan'ny mpifidy. Tapabolana mahery izay no lasa saingy mihisatra ny fanisana noho ny tsy fahatrarana ny ankamaroan'ireo olona ao an-tokantrano. Mba ahafahana mamany olana dia nanapa-kevitra ny sokatra sabotsy sy alahady ihany koa ity fokontany ity. Tena mbola eo 10% zao tena vita zany. Be da be ny olona mangatakandro ohatran'izany dia eo zao eo mihitsy zao ny olana anay an'ilay tonga ao tokantrano anankiray zay dia olona iray ny tratranay eo nefa misy mpifidy anankitelo fiherenana fandroany dia anankiray andray ny tratra dia zay zany ny tena olana an'ilay zay mahasarosarotra anaovana an'ilay mitady solution zay hoe ahoana zany nampandeha aingakaingana an'ilay. Naneo ny fahavononany ary nanapa-kevitra ny soratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana avokoa ny olom-pirenena sindranay mbola tsy nanatanteraka izany tamin'ity androany ity. Ny fahatsapana falatsaka katerena tanteraka ny firenena amin'izao fotoana izao no antony izany fanapahan-kevitra izany. Miandrandra fifidianana madio sy mangarahara izy ireo mba izay tena safidi-pon'ny tsirairay no iseho rehefa mivoaka ny valim-pifidianana. Toetrana ny fokontany efa voaray rehefa madio ny dia madio tsara fifidianana dia marisika ilay olona mifidy. Dia mpifidy zany hoe tena manana zo marina hoe zay ny safidy dia mba afa-po izy hoe tena nety ve ny safidy kisaha hoany. Mbola tsy manam-potoana andehanana any zany amin'ny fotoana hoe fiasana dia mbola tsy afaka manoratra. Dia amin'ny fotoana tsy iasana iny zany dia tsy maintsy mandeha misoratra manana etaeta hifidy mba hiovan'izao fiainan'izao. Mbola tsy nanoratra anarana ny amin'ny lista vaovao. Mbola misy zanako anankiray tsy navita karapanondro fa voampidirina amin'ny novambra ny karapanondrony dia hoe miaraka daholo zay. Ny andra indraiko zany dia fifidianana mangarahara
tsy misy alabato fa tena manara-maso daholo ny voka-pifidianana indrindrandrindra ireo mpiandraikitra ny fifidianana mba tena mangarahara tokoa ny fifoahan'ny voka-pifidianana. Ireny ny zava-misy, ireny ny zavatra iainan'ny olona ny fotony eny anivon'ny fikotany. Reny ihany koa ny fitarainan'ny olom-pirenena mahakasika ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy amin'izao fotoana izao. Maro ihany koa ny feore mahakasika ny fanatanterahana ny fisoratana ny anaran'ny olom-pirenena eny anivon'ny fokotany io. Misy amin'izy ireo mitaraina mikasika ny hoe ampandoavana vola, izay vao afaka miditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Ho anareo andriamatoa olon'ny Madagasikara, Jafetra Randriamanantsoa, ao amin'ny HVM ahoana ny fahitanareo ny fizotry ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy amin'izao fotoana izao, ahitana an'ireny olana maro ireny? Ya, mankasitraka indrindra aloha tompoko amin'ny fanasana dia misaotra ary tsara riva avy isika ny tokantrano misy antsika tsirairay avy ihany naraka izao fandarana izao. Reny zava-misy miseho hita ireny zany dia ireny raha lesika eto amin'ny firenena. Ary raha zohina zany ny fisehon-javatra ankehitriny dia ireny ihany koa ny taratry ny tsy fahaizana manao. Miala tsiny fa mahitsihitsy ny fitenena. Ny fikarakarana na lisam-pifidianana marina ny teniny avy aty amin'ny mpanohitra ny laza hoe tokony rosoana ny refonty sy izany zavatra rehetra zany tompoko mialoha azy na ny teny ara ny mpanohitra dia iangaviny anareo mba tsy ho eraera ihany koa no andraisanareo azy dia rotorotoana ny zavatra rehetra dia reniny ny vokany. Aminay zany dia izao afaka atao le izy, afaka tsaraina le izy fa kosa ny fanatanterahana zavatra kitoto izay amin'ny anaovana an'io refonty, anaovana an'io lisitra io tsy ekenay. Ary zay no natsidikay hatramin'izay hoe mila fandaminana io. Aza maimaika fotsiny hoe ataontsika ny lisam-pifidianana dia vita daholo ny zavatra rehetra, be dia be ny zavatra tokony atrehintsika aloha na ao ary izany. Ary marina hoe efa fotoana fanaovana an'ilay izy zao fa mangataka re izahay, mangataka amin'ny mpitondra sy ny tompon'andraikitra rehetra mihitsy. Mila vao aloha ao le olana any amin'ny voalaza teo. Voalaza teo zao misy ny probleman'ny mpanisy, misy ny problemana tablety, misy ny problema maro samihafa. Misy ao koa zany le olona tsatratranto, ao zany le fotoana, zany zavatra rehetra zany mila lamina. Dia zany zavatra zany mila olona ihany koa mba vita sensibilisation tsara, vita formation tsara no miatrika an'izany zavatra ohatr' zany. Ka ny fijerinay zany zao zavatra miseho zao dia zao le maimaika fotsiny hoe amita fifidianana dia daholo amboarina fa ty lisitra ty rehefa nkitihan'ny mpanohitra ty hoe atao ireo fontsy dia andeha anao izy. Marina nkitihanay izy fa zao mila fahaizana mitantana, mila fahaizana mijery, mila fahaizana mandamina ny zavatra rehetrarehetra aloha fa tsy hoe rehefa olona anareo ny eo dia apetraka vonjy maiketo amin'ny zavatra rehetra. Nisy fanambarana nataonareo avy amin'ny Antoko Madagasikara ny Sabotsy fa 15 Oktobra 2022 milaza fa misy ny tsy fahatombana maro hita teny anivon'ny fokotany sy ny fomba fizotry ny fanisana ny mpifidy fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy io. Manahoana ny fahitanareo, inona ny tena antony mahatonga an'ilay fanapa-kevitra fa tsy nareo ihany ve no ny antso araky ny fanatsidiky ny lolon'ny Madagasikara teo ianareo mpanohitra ihany ny antso tamin'ny tany aloha hoe andao atao le refonty. Manahoana ny faneho-kevitra mahakasika izay solombavam-bahoaka ny Madagasikara? Voalohany indrindra dia miaraba ihany koa ny mpanaraka an'izao fandaharan'izao makasitraka ny tamin'ny fanasana ataonareo eto amin'ny haino amanjery MBS. Marina tokoa izay satria ny mpanohatra mety anivon'ny fanoherana araka ny nambarany andriamatolo olona teo na tsy ny fampiresaka ary izahay mirahalahy alohan'ny akarina teto amin'izao plateau ny dinika izao dia taty amin'ny mpanohatra no anisany nampatsiahy alao mantsy ho avahako la izy nampatsiahy izay nampatsiahy ny tao amin'ny fitondram-panjakana nanao hoe isaky ny 10 taona dia misy le atao hoe refonte na fanavaozana hatrany fotony izay lisitry ny mpifidy izay
izany hoe tsy izahay nanery fa nampatsy ahy izahay lalàna ny manambara izany isaky ny folo taona zay aloha no mahakasika an'iny fa tondrako fanazavana kely ny manarak'izay dia mitovy ihany koa ny hevitra araky ny tegna to na tsy ny fampiresaka aro izay mirahalahy alohan'ny akarana teto dia mitovy ny angom-baovao eo am-pelantananay fa mifanojo hatrany izany mifanojo am'izay le resaka hoe tsy nisy ny fiomanana toy ny efa fanaony amin'ny lafi ny hafa rehetra zany amin'ny asa hafa rehetra dia tsy nisy ny fiomanana dia ahodikodina ny resaka ampatsiaha kely ah volana vitsivitsy lasa izay dia zao no nambarany filoalevitry ny seni raha nanao interview tamin'ny ainao manjery izy nanao hoe araky ny fangatahany sy ny fitakininy avy anivon'ny fanoerana de ho tanterahana ny refonty tsy izay mihitsy le izy fa zay zany le mahazatra nyty fitondrana misy ity eny tafiditra ao anatin'zany satria fomba fotsiny ny miteny hoe mahaleo tenany e zany seni zany e fa miankindoha tanteraka mihitsy zany a amin'ny fitondram-panjakana mpanatanteraka misy ka izay indrindra no ametrahana ny fanontaniana satria amafisiko ny tenin'andriamatolo olona teo manao hoe kototo ary apiako ary lizy hoe ala safay satria efa voasoratra ny hoe tokony hanavaozana izany isaky ny folo taona dia nanao ihany na niezaka ny ala ara niezaka ny ala tamin'ny ohatra amin'ny farany eny ny fitondram-panjakana sy ny seni e nefa moa zany a araky ny teniko zay hoe tsy nety satria mafy loatra koa le tsindry na natao ny tao anivon'ny mpiaramiombona antoka ny avy aty anivon'ny fanoherana koa naneo ny heviny a eo ny firaisam-mony pirenena zay manara-maso an'zany hoe raha pireneny zany ka dia io moa izy natao noho ny natao ndray nefa de inona ny olana io e rahantsika rehetra mahita io hany ambadika rehetra any hatrany ambatondrazaka ny antso anay hatrany amboda trimo ny tany ivandro moa mazava ho azy eny amboribory tany fahadimy eny ny any ambato maro fa mitovy amin'ny akapobeny ny olana hita inona ny olana hita tsy misy ny tablety a tsy ampy ny fitaovana ny fiofanana zara radiny roa raha be indrindra zany fiofanana no mena n'ireo olona ireo dia hatram'izao tsika miteny zao tsy misy mbola hoe mangirana ny mahakasika ny tambokarama ary manomboka mihena lay motivation eo mihitsy zany mampametra-pan mihena ny motivation satria le tambokarama nampanantenaina aloha tamin'ny zoma lasa teo ohatra zao ny amboribory tany fahadimy fa ho raisinareo ny amin'ny district zany tamin'ny azoma de tonga ny asabotsy ny foanan'rey zany fa mbola misy tsy ara-dalàna tsy araky ny tokony izy lay listra zany nge de fa hoe kitoto hoe zay no tenako hoe ala safay a mody atao fotsiny zany fanisany zany a fa amin'ny akapobeny mbola misy fanampiny avy mora ohatra ka manam-potoanytsika mbola hitondrantsika pirofo araky ny angom-baovao eto am-pelantanana hoe inona ny zavatra tsy tomomba fa ny akamarony a de tsy mandeha araky ny tokony ho izy zany mahakasika indrindra zay tsy fatombanana maro zay andriamatolo olony Madagasikara teo aloha manahoana ny ataontsika hoe position ny HVM am'izao fotoana zao misy ve sosokevitra ny teny ihany ianao mantsy teo resaka afaka hatsaraina noho ny antony tsy ampy fiomanana le izy efa ambito teninareo mirahalahy teo ihany inona ny tianareo hatsaraina amin'ny resaka fanavaozana manana an'izay ve nareo sao de tsara ho resahana ihany mahakasika an'izay aminay aloha rehefa anavao zany a dia mialoha ny anavaozana zavatra iray indrindraindrindra ty lisy mpifidianana ity a dia voalohany aloha omeo a fiofanana omeo traikefa tokony ho ananany a lay olona any amin'ny ny fototra iangana raha voalisy mpifidianana zany a de ny fokotany eto zany de miteny aminareo ity lehibe ny fokotany solosoloanareo lava ity izay tianareo eo amin'ny fitondrana oetiny ity no apetraka eny a tsy manana ny fahaizany akory tsy mipetraka teo a ary raha ny fahalalany an'ilay toerana arany tsy misy akory zany a ny fototra voalohany a jerena aloha dikan'izay de zao tsy misy afa-tsy ny olona mipetraka ao anatina fokotany ty zany de lazaiko mihitsy no mahafantatra hoe iza ny olona ao amin'ny fokotaniny zany hoe afaka miteny zany ianao hoe tsy ilaina le agent recenseur ao ny agent fa mpanatanteraka asa ireny mialatsiny a raha miteny aminareo hoe ohatran'ny sekretera mpandray atsoratra ianareo fa ny fototra sy ny zavatra rehetra hosoratana ane de efa tokony ho hita ao anatin'ny fokotany ary io tsy tokony io raha misy fotsiny ny fialana na fidirana tsika ane manana ny karine mbahiny itsika ane misy ny hoe fandraisana ny vahiny
any zany a no fotsitra aloha dikan'izay le olona rehetra tokony anatanteraka an'le asa aloha dia mba manana zay le ataona hoe mialohany anaovana asa iray aloha dia mba fantatra ny fotsirany hoe inona moa zany ny tanjona antsika ao anatin'le izy na ny tanjona azahoanan'le lisym-pifidianana rene alatsiny afa tsy manambany anareo le agent recenseur sy ny karazana tsy fantatrinareo akory ny olana tonga dia miseho amindrareo a dia marina ny voalazany andriamato solombavam-bahoaka teo ny mamaika andrareo dia ny motivation ny volany ka rehefa ny volany mandeha mialoha fa tsy fantatrao akory hoe ianao andoavana vola fa inona le tamberina ny rasana aminao a zany dia efa olan'izany miseho dia lojika mihitsy ezaka iteny gasy mihitsy lojika an-javatra zany a rehefa miseho zany zay a dia kitotoa akamena alasa fay le voalaza teo a ny zavatra rehetrarehetra dikan'izay a aza manantena isika azo vokatra amin'io mbola pira noho ny zavatra iseho teo aloha no azontsika amin'io inika zay ny anay a sosikevitra anay aloha voalohany indrindra averenireo a manana ny fotoana rehetrarehetra sika aza atao akamena apetreo daholy ny zavatra rehetra ilay afana manatanterahana n'lay izy a indrindra lay olona zay hoe efa eny amin'ny fokotany a na ny fahalalan'ny président amin'ny fokotany a eny mampiasa carnet eny mpifamonolo-bodirindra na mifakalala daholy raha misy zany a jerevana hoe olona ray tivy eo amin'ny fokotany marina sa tsy eo amin'le fokotany izany malala an'izany akoatra ny mpifanolo-bodirindrina aminy zany ohatran'izany zany le fotsitra tiana iresahana hoe rehefa anao zavatra tsika aloha dia tsy le zavatra olona parasitena na apetrapetraka amin'izay tia nitiavana azy satria manana tanjona hafa ianao a no ampanaovinao azy fa miverena eny fotony aloha io ny zava-misy ataontsika hoe tsy fotoana lany indray ve zany ny afahana hoe amerina an'le refont raha hoe zay le zavatra le sosikevitra ao arosinareo satria misy ihany koa ny hoe mbola anao ralina ndray atya tsy fotoana lany zany jereo tsara fa ao amin'ny fokotany a dia efa mahafantatra ny olona mipetraka ao anatin'ny fokotany a lisitra ny olona ao aminy ane ny any amin'ny président fokotany nisy efa nisy lisitra ny atao e le lisitra tao ihany a no aingatsika ao zany a dia efa azo amboarina le lisitra ity a dia verification jerena ty mbola ato sa ty mbola tsy ato a tena tsy zay zany miteny mihitsy hoe tsy fotoana lany zany tsy fotoana be dia be no lany amin'izany fa miainga amin'io manao an'le refonte ianao a dia mijery fotsiny ianao ty nefa tsy atsony ty nefa maty maninona ary no fantatrao le olona fa efa maty nefa miverina ao anaty lisitra dikan'izay nge fotao fokotany na fantatra hoe efa tsy ao tsony io olona io e ohatr'izany zany a mialatsiny fa somary teratera izy fa tena hoe toka zany tokony hijery amin'ny zava-misy iainantsika ary malagasy atsika mihitsy zay zany no hoe tokony ao anatin'le izy ary mbola betsaka ny fokotany mampiasa ny carnet pokotany ao anatin'ny carnet pokotany dia efa fantatra hoe reto ny tonga taona reto reto nefa tsy eo tsony satria izy matoa miala eo amin'ny fokotany efa nangataka koa izy a fifindra-monina zany zava-misy dia mazava ho azy zany fa tsy ao anatin'ilay lisitra ihany tsony izy a fa any amin'izay toerana hipetrahany vaovao indray izy a arak'izay lay fifindra-monina an'izay no misoratra vaovao ho an'indray izy any amin'izay fotoana zay zany no ampidirina ao ihany koa no alalana hoe reto ny fenitaona reto ny tsy fenitaona fa tsara le hoe mitety tokantrano verification iny zany iny miverifie hoe tena hity marina le izy na tsy zao marina le izy na mety misy filazana tsy nataon'le olona any amin'ny fokotany nefa ny témoin zany ary ny mijery an'izany afaka hoe misy hoe confrontation isika na inona tena manodidina azy dia efa mahafantatra hoe efa tsy ao tsony io e ok andriamatoa solombavam-bahoaka mikasika somary iverena kely makasika an'le fanambarana zay nataonareo teo ihany iny hoe tsy iray petsapetsa amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy io inona no mety hoe zavatra ho ataonareo misy ve sosikevitra na ataontsika hoe zavatra eritreretinareo manoloana an'izay zavatra zay inona le sosikevitra raha misy inona le zavatra ho ataonareo raha tsy iray petsapetsa ao anatin'io ianareo nefa le izy mandeha ihany amin'izao fotoana izao aleo azavaiko aro aloha ny antony reny fanambarana izay nahatonga za tsy miteny akory resabe fa nety samy nanana ny fomba izay nandikany azy a ny vahoaka zay nandriany zany fanambarana zany ny antony reny fanambarana reny dia akoatran'ireny zavatra tsy tomombana sy kitoto efa niresahana teo a
dia ny tenako niaraka tamina solom-bavambahoaka am'rahalahy solom-bahoaka parafaravola rabekijana-sy raha mbo salama voafito am'boribory tany faefatra dia ny aona mivantana ny solotenany atokotiky madagasikara tamin'ny fiaonana tamin'ny reo braomaritry ny seni de atao anatin'zany fiaonany zany a no nametrahanay fanontaniana ny mety aya sy ny mety mba hatomombana tsara izany hoe fandrafetana ny lisy mpifidiananzay fandrafetana ho iaho za tsy miteny hoe mbola fisoratana anara fa fandrafetana izany hoe ny fandrafetana izay raisiny mandray anjara mivantana am'zany ireo ratsamangaiky any seni any foibe sy ny ratsamangaiky any atraty am'y fokontany aty de ao zany ny agent recenseur sy ny sasisa ny agent eny anivony district eny dia zao ny valiteny fa tonga de dinganiko lay izy tsy ho resahako akory am'y fantana fa araky ny valiteny de tokony ho azony rehetra manao hoe zao ny fanontaniana ny valiteny nomeny seni raha nametraka fanontaniany zay hoe afaka mandefa olona ianareo satria am'izay mifampatoky tsara manaraka mba fomba fiteny lesy hoe ohatry ny aloka manaraka zany hoe tsy miala am'ireo agent recenseur sy agent électoral ary CLRE mandeha midina eny fotiny eny a manisa ireo mpifidy ireo eno izahay satria mety aminay zay zany ny fanondrina tany amboroany ary azo lazainy hoe nanaiky mihitsy izahay a ny teo anivony barao politika nytiky madagasikara tary am président Ravalomanana ny zava-misy anefa tsy arak'izay ny zava-misy zany dia amin'ny fanohatra araky ny teny ny lokalokany reto braomaritry ny seni anisan'zany ny filohan'ny seni tsy misy fandraisany tamin'ny fampanantenana sy ny fandokona ho tena ohatrany hoe tonga lafatra izany refonty ka say nataona fanisana fanavozana hatrany fotiny ny lisitry ny mpifidy zany ny zavatra misy vao nanomboka andro vitsimonja izany fanisana zany de iteo ny nahatonga anay teo ny nahatonga ny tiky madagasikara tamin'ny alala ny secrétaire généraly nanao an'izay fanambarana zay de izay averika etona manao hoe tsy hiditra ary tsy iray petsapetsa am'y fandrafetana zany lisy mpifidianan'zay zay ny tiana ho ambara marina ho tsy ary voasoratra tao anatin'izay fanambarana zay a zay karazany hoe fanazavana ny entiko zay tsy nisy fanambarana kosa tao na filazana hoe tsy hiditra na tsy aporisika ny olona tsy soratra anarany izay tsy a miavaka tsara zay eto a de manamafy eto a de manao antso ny amin'ny idiratsika raha azotsika atao ny soratana anarana am'y fomba rehetra na manenjika any am'y fokotany zay moa le toromarika na tsy mitombona fa ho avy etsika am'y fanazavana rehefa aveo hoe inona ny tsy mampety an'lay toromarika ny seni foibe ny amin'ny hoe rehefa tsy tratra ao an-trano ilay résident lay mponina dia mandeha manatona ny fokotany ny akamarony nge fa tena miasa andro alady reo agent recenseur am'zao tsika miteny zao hoe fa mbola tsy tratra ao ihany reo satria misy ny mandeha mamonjy toeram-pivavahana misy ny mandeha makany ambanivohatra zany hoe tsy hitanao izy mandritry ny herinandro fa miasa ny andro alady ko izy tsy tratranao ao a dia efa naman'ny tsy olo-pirenena ho voasoratra ao anatin'ny lisy ny mpifidy zany reny olona reny zany hoe misy ny tokony ahitsy ao misy ny tokony amboarina fa mbola averiko amafisiko ihany ny teny hoe kitoto tsy voahevitra tsy voadinika izy manahoana moa zany fianakaviana malagasy zany amin'ny andro andavanandro manahoana izy rehefa andro weekend farany herinandro manahoana mety hotratratrano ve eny fa nany toromarika akoatrany hoe tablety tsy misy a fitaovana tsy misy hatram'izao de mbola any ekibon'ny omby a miasa ohatra miasa jambarafozana fotsiny zay ny fitenindrareo a reo agent recenseur am'zao tsika miteny nampanantenana hoe 300 000 ariary isam-bolana zay mantsy no nampanantenaindrareo na ko eo ndray vola mivaova na 300 ariary isaky ny olona vita fanoratana ao anatin'iny kahiny zany rehetra de mampiseho ny tsy fahamatorana misy eo anivon'ny fitoram-panjakana sy ny senia izay namola vola sy ny karakara izao fanisany zao zay zany le mamadidresaka foana mory zareo zany ka de zay miezaka miala foana izy a miala ndraikitra fa de misainjaza zay ny azo ilazana azy misainjaza de reny ny taratry ny sainjaza sy ny kitoto ataony dia izy ano victime nanontany ihany koa ianao teo va toizako kely izy manao inona ary no ataonareo eto aloha izay de mbola mitaky mbola misy ny azo ahitsy sy ny tokony ahitsy a raha am'izao fotoana hitenenantsika zao maro be ny tokony ho ahitsy raha ilo tokony ho ampahafantarina nyreo agent recenseur hoe ohatrinona marina ny tena tamby karamany mba ho motive izy mba hazoto marina izy satria misy asa takina aminy a de rariny raha ohatra ka mba misy ny tamberina mba ho atolotra azy ireo raha izay ny fomba fiasa dia mifanohatra amin'ny zavatra ny resahana andritry ny formation ny zavatra tanterahany a eny satria tena mifanohatra amin'ny toromarika ny meniseny vavolombelona izany hoe izay telo am'rahalahy solotenany atokotima tamin'ny fionana tamina hôtely lehibe anankiray tsy misy ny akamarony mangataka sy mitaky a izany karne pokotany zany tsy misy ho iaho ny akamarony tsisy mitaky nefa zay a anisan'ny resahany tompona andraikitry ny seni nanotaniko indray reo maro be mifantatra i mariny hoe maro ny fantatra nanatona anay hoe reny zavatra ambarandrareo tany reny a tsy misy mariny reny na ray ara zany hoe ahoana ny tsy ilazana fa kitoto
ahoana ny fomba inonany zany zavatra zany hoe asa tanterahany zany a nefa tena hoe tsy mifanaraka amina mpanantenaina tsy mifanaraka amina mpanantenaina ka tovy am'le hitantanana ny raha-pirena marina hoe tsy zay ny tena ho resantsika eto fa resaka hoe fandrafetany fotony lisy mpifidianana de zay aloha zany ny zavatra misy eto dia araky ny fanontaniana teo ihany de nyvaliny sénateur moa le hoe tsy mihemotra indray ve le izy tsy ho tara loatra ve tsy alao raha mihemotra de miomana averina indray mandeha raha isika io fa mitovy am'lay anina inge le fitaka izy inge lasa miaina mifitaka slaingy eto zany ny fanana an'lay vaoaka malagasy eny fa natramin'ny mpiara-miombonantoka hatramin'ny firenena mikambana ara reny no teny nataon'ny filoam-pirenena teny amin'ny tribune ny Nations Unies dia azagagy ianao raha toka zao ny zava-misy satria mino fa ombadika izao ny fotonam-panjakana izany matsy volany zany seny izany izany tena misitona amin'ny fisely ombadika zavatra izany tena eny hatramin'ny président fokotany ara amafisiko ny tenin'ny sénateur teo nanao hoe misy manao listra parallèle ny président fokotany any amina faritra maro izay mampametra mpanontanina ny olo hoe eto nge fa misy agent censeur eto nge misy agent électoral misy CLRE fa tena misy zany hoe inona no ambadika izany zany mampiteraka aiady olo hoe inona mitanjona am'zany de mihina fa vovalitsika any tokantrano tsirairay avy hoe inona ny kasaina atao am'zany hoe manao fanisana parallèle any amina fokotany maro manerana Madagasikara. Tsy mety atahorana ve zany fa elinareo avy amin'ny fanoerana nampatsiahany le hoe refonte totale tsy vao mainka ary ve zany no atahorana satria somary namerina ihany solombavam-bahoaka teo hoe ahemotra afaka ahemotra fa namiomana tsara ao anatin'le izy tsy atahorana ihany ve ao anatin'izay ny hoe mety ty ara zany efa ela no nampatsiahivina nefa ny zao mbola maro ny zavatra tsy mety ao anatin'le izy mety mbola misy azo eritreretina ihany hoe fikafika sy ny fanodikodinana amin'ny any amin'ny tany maro any tsy ho lasa enjikenzika be indray ve zany satria ny fifidianana manatona ihany atsika anemotra an'le refonte totale manao ahoana no mety ho fijery mahakasika an'izay Andriamatoa olo Madagasikara. Ozy ianao hoe tsy misy atahorana inona ara no nia zany mialatsiny ohatrany hoe fanontaniana le izy de avely fanontaniana iazakazaka ve zany tsika de zavatra kitotono ho azo ao de inona ny vokatra zay de zay no mampatonga an'le hoe jereo daholy aloha ny atao hoe dingana rehetra tokony ho arahana afahana manatanteraka an'ilay izy azahoana an'ilay vokatra vao mandroso isika tsy aloha ve somary mihemotra tsy misy fatahorana mihitsy zany fa voalamina le izy ary manaraka ny lojika tokony hitondrana azy fa tsy angalangararina na ametrahana ahako fitapitaka mazava be ny le eto ane zany alatsiny le izy moa tsy hoe directa na sy directa le fanontaniana fa zay ane mahafantatra fa ny fitondram-panjakana ane mitady ny hevitra rehetrarehetra mihitsy ahoana fomba lany anazy efa teknika any amina fangalarana ane io ataotsika io ka ny zavatra kitotoa ty zany mba teneniko anareo ny zavatra rehefa kitotoa mora no mangalatra aminy zany ny fiainana fa rehefa ny zavatra ny voapetraka miainga any amin'ny fotsy ary voazava daholo na ny andraikitra ny tokony ho atao ny dingana arahana rehetra sarotra ny mangalatra aminy de eo no averiko le fanontaniana hoe aiza zany kay mampatonga an'le izy kototo satria maiky any amin'le le tanjona ho any no tiako atongavana fa mialatsiny moa fa tsy de hoe isy kely sa lehibe fa de zay zavatra misy ainatsika eto reny ny tranga maro raha nahita io no manantana ny efa anatina crise sociale moa zany crise sociale sy économique sika am'izao fotoana izao manantana ihany koa ny crise politique manao ahoana no ataontsika hoe fahitana ny firosoana amin'ilay resaka dinika nasionaly am'izao fotoana izao aiza ho aiza tsika am'izao Andriamatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Alohan'ny amaliko an'izay fanontaniana ny namana mpanao gazety zay aloha dia tiako ny mampatsiahy eto satria mbola tafiditra ao anatin'io resaka fifidianana sy fanomanana fifidianana kapobeny any lay resaka logiciel na le rindram-baiko izay efa nasehoan'ny teo anivon'ny senia nisy moa ny présentation sy ny fanolorana izany ho an'ny mpanao gazety sy ny rehetra zay voakasiky ny fifidianana fanomanana ny fifidianana ny zavatra mahagaga akoatra n'izay kitoto sy satria natao alasafay le resantsika teo satria tsy maintsy atao ty fahalalana de nataoko tontolo izy dia alasafay sy fombafomba fotsiny anampenambavanyireo lay mitsikera efa nyrosonay ty ka tokony anginy anareo de zay le kitoto ny faharoa mahakasika an'ilay resaka logiciel na le rindram-baiko
tsara ho fantatritsika fa ny zava-misy nisy ny fifampiresahana teo amin'ny tompona andraikitry ny seni sy ireo mpiara-miombonantoka indrindra ny vondrona eropeanina na tsy nivoaka ofisialy ary zany zavatra zany nisy zany natao hoe efa fifampiresahana mety tsy ofisialy ho iaho ao anatin'izay a ny arakaraka tamin'izay a dia nisy ny mpanao politika izay nylaza hoe tokony hanaovana audit io i logiciel tamin'ny 5 zany hoe azo zany hoe efa zokonjokony ihany zany somary efa nilozany toetrandro nefa mety sanatriko lalana anankiray a mety anodikodinana ny voka-pifidianana zany rehetra zany indrindra ny avy aty anivon'ny fanoherana na tsy anivon'ny fanoherana ary de naneo izay hevitra zay misy ireo mbola tsy naneo hevitra hoe wakaty amin'ny iseur ranger aty amin'ny côté ny opposition hoe ilahatra ho aty amin'ny mpanohatra izao anefa inona ny antony mbola tsy anatanterahana n'zany audit zany satria anisany anankiray ko zany a mampisy ny fifampitokisana eo amin'ny voka-pifidianana mba hifampatoky ny rehetra zay voakasiky ny fifidianana amin'ny voka-pifidianana zay iseho mahita izahay fa manao fanahinina ny seni tsy manatona ny vondrona eropeanina na irela atao hoe rafitra mikasika amin'ny fikarakarana fifidianana na afaka fantatsika tsina fa afaka manampy atsika izy amin'izany audit zany fa nefa tsy afaka ny anapa-kevitra irery raha tsy misy ny fangatahana tsy afaka anapa-kevitra ny eo anivon'ny vondrona eropeanina raha tsy mangataka aloha ny seni de io ny seni mody miena ena io mody miena ena ny seni satria araky ny teniko raha tsy manao fangatahana ny senia tsy hiditra am'izay audit zay ireto mpiara-miombonantoka ireto zay zany tsetsatetsa tsy aritra no nylazako an'izay zavatra teo zay de ny fanotaniny zandro moa teo hoe mahakasika ny resaka dinika nasionaly zay fanao ny firenendehibe zany hoe famana ny olana rehefa misy crise politika moa indrindraindrindra crise sociale sy ny économique manahoana ny ataontsika hoe firosona am'izay am'izao fotoana izao alohan'ny amaliko angamba de tiako namafy an'izao zavatra zao aloha hoe mety mahalala kokoa mety avanana kokoa amin'ny famaliny izay andriamato soloma sénateur fa nefa na izany ary manana ny ambarako any amin'ny akapobeny ezahako fitininy zany hoe ny resaka dinika nasionaly ny iarahantsika mandre am'izao fotoana zao fa solombavam-bahoaka manana ny maizy azy eo anivon'ny mpiaradia am'izao fitondrana izao nefa naneo hevitra mahakasika ny tokony hirosona am'izany fikaonando pirenena na dinika nasionaly na fifampiresahana nasionaly fa dia zavatra tsapa dia miezaka ihany foana manakisaka ny ady hevitra ny mpomba ny fitondrana sy ny mpitondra fanjakana misy ankehitriny indrindraindrindra ireo avy eo nivony ny antoko TGV avahako manokana mihitsy avahako ny avy eo nivony antoko TGV izay efa azo ambara fa mitoka monina am'izao tsika miteny zao efa mitoka monina satria taorina nyreny fitsidia-paritra nareo dynamisation nataony ny atoko avy de nanambara ny filohan'zany atoko zany hoe maro ny zavatra nyresahany tao nyresaka entente sy ny zavatra fanarahana nataony ho fanohanana ty fitondrana ty mandritry ny fitondrana andriamatoany rajela andritry ny 5 taona maro nefa nysanteraka tam'zany anisan'zany tsy fisiny zay le hoe faiza mitatana sy ny fanjakana tsara tatana ny resaka état de droit na ny tanytandalana tena efa vakivava ary nanao tsindro-paingitra sy tsikera mivaivay mangotraka mihitsy izany filohan'ny atoko avy tsy maninona satria efa nivoaka tamin'ny hainao manjery ny lahateniny sy ny tsikera mavavay nataony an'zany fitondrana misy am'izao fotoana zao toraka zany ihany ko ny atoko MMM araky ny teniko teo tsy vo izao za fa nivoaka zany tamin'ny faraparany herinandro ihany ko de atsapatsika amin'ny fomba fiteny fa efa manomboka misitaka tsikelikely efa miala tsikelikely am'zany IRD na vondrona IRD zany ireo atoko maro nandrafitra izany tsara ho fantatry ny rehetra fa zany atoko TGV ho ia teo sisa sy ny mpikambana ao aminy reo londohany ao ireo sisa miezaka manodina ny ady hevitra manakisaka ny ady hevitra any amin'ny tsy tokony andehanany raha miresaka izahay hoe tokony hirosony zany tsy maninona afaka hovainareo ny anarany asy tsika avaty amintsika RMDM ve avy any amin'ny HVM sa avaty amin'tika Madagasikara ilay sosikevitra hoe fikaonando-pirenena no atao rehefa fantatra fotsiny ny tanjona ny tia natongavana andao hovana le izy natao dialogue national na atao fiaonana nasionaly sy fifampiresahana fa ny tanjona dia ny anomanantsika fifidianana amin'ny akapobeny aloha fifidianana mangarara andraisan'ny rehetra anjara ekeny rehetra sy ny sisa sy ny sisa zay fotsiny tanjonay ao anatin'izany ihany ko mety azo resahana ny resaka fifidianana président fokontany sy fokontany zay efa natsidiky andriamatoso olona teo ihany satria ireo ny any fotony ihany ireo no tena sanatriny zany miraitsy kombakomba amina solotena mpanjakana vitsivitsy maromaro olombofidy avy am'zany
tokony fitondrana izany ka miteraka ay ny am'izay mety hoe tsy fahamarinana lay voka-pifidianana ary tsy tena ny safidim-bahoaka no tena ivoaka eo dia fara moa concertation araky ny teniko teo alefako any amy satria fantatra araky ny vaovao reko fa izy satria ho anay mody zany de député Mamrabenindrina sy député Alain Ratsimbazafy no solon-tenanay ao anatin'zany initiative concertation nationale na zany dinidinika amin'ny resaka fanomanana zany concertation nationale izany. Andriamato lolon'ny Madagasikara ianareo atao hoe mpisehatra lehibe ao anatin'io resaka dinika nationale concertation nationale zay anarana hitondrana anazy moa zany. Mbola misy ve fahavononana tsy de nahenona fio zany ianareo atoko ASVM tatoato inona no mety hoe apport hoentinareo ao anatin'izay? Zay aloha zay no nandroso an'ilay sosikevitra hoe tokony mifampiresaka isika izay nanolotra azy aloha de tena vonona tanteraka fa mandray kely fotsiny alohan'ny tena maliko azy amin'ilay tena fototra lehibe iangana dia tsindriko ny tsindriko ary tena mafisiko dia tandreminareo fedram-panjakana fifamitokamonina ianareo satria zao no antony eto dia ao anatin'ilay fiarahana amin'ny RMDM no hitondrako ny fanazavana mazava ho azy ao ny ASVM misy foto-kevitra avy amin'ny ASVM no entina tao ary ny akenindratra ny fampidiniana tao ny fomba nitondrana azy dia izao ny dinika nasionaly ane de averinay tsara fa ny dinika nasionaly ho anareo hafahafa fomba fisainana dia tsy fitediavana seza aminareo aloha zay aloha tonga de atsidiko mihitsy alohan'ny resahako azy aloha azava tsara zay 27 andro na 320 jours nareo ny eo de hitaiaraitatana aminareo zay satria hoe anao an'ilay dinika nasionaly tsy any am'izany zay ary tsisy ifampizara seza aminareo fa alohanareo ao aloha fa zao kosa raha ny faharendrena amin'ny firenena kosa dia misy zavatra tokony fampiresahana ahafahana manavitra azy aloha mba tsy ho tonga any amin'ny farany mangitsikitsika no misy atsika itsika ane isan'andro dia miletika foana izay le fampiresahana ny fampiresahana aloha zany alohan'ny hitondrana an'ilay foto-kevitra lehibe de tsy fitediavana seza mihitsy aminareo kosa fa zao ireto aloha no tokony dingana tsy maintsy ho ataotsika ao anatiny amin'ny fanatanterahana ny fifidianana ary mifameno tsara amin'ny lazain'ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka teo dia nahoana na anao fifidianana tsika na tsy anao fifidianana tsika ny crise sociale manaraka foana ny économie manaraka foana dikan'izay zany de zao ireo zavatra rehetra misy reo olana misy rehetrarehetra reo dia zay moa ny teny rahanay objectif anay ao amin'ny RMDM hoe ao le fifidianana fa ao zay misy an'ilay fototra lehibe hoe misy zavatra tokony ovana moa zany hoe raha feheziko le izy de ilay système mihitsy misy ary nitondrana ny firenena no olana ary miteraka olana hatrany amin'ny fifidianana ao zany le ara-économique sy ny social ka miteny ianao fahavinonana de vonona izahay satria zao no antony tao amin'ny RMDM izahay dia efa nivita ny document nisy document zany préparenay milaza ny objectif rehetra sy ny stratégie tokony anarenana an'ny sehatra socialy sehatra économique politique efa voalazantsika teo zay mifantoka be dehibe amin'ny fifidianana ka io document io dia ambarako ampahabe maso eto atao hoe maso ivo rehetra nefa nizaranay azy ary ao anatin'izany ny communauté ny OIF ny Union européenne ny OUA ny UEFA mivampiresaky ny farantany teo ary tenenay aminareo fa efa voaray izahay ary efa nisy ambassade nandray anay ary iny aloha de asehonareo hitanareo zay efa niraisy ny OIF zay voaraindrareo le izy ny fampiresahana rehetra tany sy nandehanana nidinika tany sy rehefa namoaka n'ilay foto-kevitra lehibe ijoroany ny RMDM mampatonga an'ireo le 21 parti ao anatin'ny RMDM reo ao anatin'izany zay le hoe fototra mihitsy aloha iangatsika izay dia
ny akabiazany nandray anay za tsy hitanisa aminareo ny hoe fa nitanareo tamin'ny tele de iny ihany no teneniko hoe e fanireo dia nyteny hoe raha ity fotikevitra sy ty document noentinareo ity a dia tsy azo idivirana tompoko na io dialogy na io concertation fa mila mifampiresaka ianareo izay moa zany namerina foana hoe ny malagasy any miaraka manana an'le fomba fisainany ihany koa afaka mifampiresaka fa tsy hoe rehefa misy vazaha eo vo ifampiresaka zay itiatsika ve niverina am'renylay hoe raha sitrakitsika de andao raha iverina am'renylay maputo 1 maputo 2 misy dakara dakara zany mitondratsika anakay zany efa zany raha zoina de za zany mba te hiteny aminareo fa vokatry ny tsy fahaizana mifampiresaka tam'zany ny diran'ny olona io tarazo aretina mahazo atsika io fa raha tsika ny nanana sy nainy fanatsy ary nainy fandefitra nainy fampiaino amin'ny fomba mahamalagasy atsika tsoatran'izao tsika tompoko mety manao honany mety hotoyany satria milaza tsy misy krizy zay moa zany efa averimberiny zareo fitondrana foana hoe tsy fitedavatseza ny anton'ny concertation sy ny ohatran'izay mety hoe anahoana no ataontsika hoe hoakon'izay raha miziriziry manohy ny ataony ihany ny fitondram-panjakana tsy miheno tsy roso am'izay mety hovonina ve ianareo toko-panohatra raha zareo indray ary mandroso hevitra hoe andao ary ho ataonay amin'ny fomba fitondranay azy ny fanaovana ny dinika nasionaly mety anahoana ny fomba faneho-kevitra mahakasika an'izay dia eto a dia milaza aminareo fa rehefa nifampidinika tamin'ireo izahay a dia izy ny teny mihitsy hoe raha soa ny firenenareo a manao izy a tsara tsy manao izy a ny anay efa vonina tompoko dikan'izay zany a io sy ny zay ohatrehany ao a dia ho tanteraka foana io tsy maintsy miverina azy io fa iny filoam-pirenentsika ihany ary nge no ny teny tany amin'ny kabalany tany amin'ny nations unis izy ndray mba mananatra hoe misy fampiresahana monsieur le président ianao zany ihany mahita hoe misy ny fampiresahana amin'ny ady hevitra rehetrarehetra de mba te antany anao hoe ahoana ny fampiresahana eto amin'ny firenenao tompoko ianao no mpitondra ianao ny numéro 1 eto ianao any manome anatra inona mba anatra mba hoentinao amin'le malagasy tsy fifampiresahana sy fizirina amin'ny hevitra ve tompoko tena mba tokony mba mieritreritra ianao monsieur le président miala tsy indrindra tompoko andrefa to solom-bavim-bahoaka ny Madagasikara mahakasika zay dinika nasionaly zay indrindra ihany amin'ny mahatoko atiky Madagasikara anao inona ny andrasana andrasan'ny atoko ao anatin'le izy andrasana mandritra n'izay dinika nasionaly zay tao anatin'ny kabarina tao ny filohan'ny antemeram-pirenena de nanambara hoe vonina amin'ny fiaonana sy ny fifampiresahana zay moa tsy ny mahatonga ny teny teo efa manomboka hitantaratra ihany ve manomboka misy mitokamonina ihany ao anatin'ny fitondram-panjakana io na misy mampirisika ao ambadik'io filoha-pirenena iny amin'ny hoe aza miditra am'zany a fa tratra ny velam-pandrika ireo mpanohatra eo ianareo sanatriny zany io vavolombelana vao anivony HVM tsy misy manana eritreritra iny amandrika an'izy eto na mitaka an'iza fa izao kosa apetraka atao mazava amin'ny fitsipidalao amin'ny lafiny rehetra tsy resaka tsony ny resaka mainy bonne gouvernance mety ho voaresaka ao ihany ny état de droit koa mety ho voaresaka amin'ny ampahany ao ihany fa ny fifidianana sy fanomanana fifidianana fanatanterahana fifidianana fikirakirana voka-pifidianana amin'ny akapobe anisan'ny zava-dehibe ao zay fa zavatra hafa maro ny tokony ho resahanao mahalala kokoa ary zareo zay hoe ao ny solotenanay a ao andre mato sololona fa ny anay ny tadiavinay de izay tsy maintsy irosona ialana amin'ilay atao hoe tena krizy na fipoahana zany zavatra any zany hoe dinika nasionaly aloha iezaka izatra ohatra nyty fandaharany ity any dinika nasionaly anraisany rehetra anjara ihany ko satria zay le tadiavina zay le inclusivité de ahoana ary iroso any ve ianareo nisy fanontaniana zay napetraky ny namana mpanao gazety teo hoe iroso ve afa ihany mandray anjara ny rehetra ho ihany teo ary zay indrindra nitodiana ny mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe ianareo sisa andrasana ary tsy ianareo ary fa ampahany vitsy aminareo sisa andrasana fa ny hafa izay mandrafitra n'lay atao hoe IRD na mapara de efa naneho hevitra am'izay fahavononana mihitsy irosona am'zay satria miara mahita eto fa mba ialana amin'ny mety isin'ny fipoahany hoe nany ady atrano noho ny tsy fahatomombana ny resaka fanomanana fifidianana fanatanterahana fifidianana zay
akoatra ny krizy satria aminay loha krizy zao hoe na solom-bavavaoaka ary zahay miteny eto dia krizy zao satria sahirana ny vaoaka tsy hiditra amin'ny atsipriny itsony a na milaza azy ianareo hoe araky ny teniny andriamato sénateur teo hoe ianareo nge ka tena fa metimety any ambadika any ny zavatra rehetra ny fiainanareo andavanandro fa ho an'ny malagasy ta hoe maro anisa dia krizy tanteraka e satria tsy manam-bola na ampianara-janaka na hitsabona tena raha sendra tsy salama na sendra marary na hoarapaka isan'andro ara tadiavina isan'andro a dia zara raha hoe mihinana efa krizy midika zay fa krizy inona mbola tadiavinareo krizy inona le zavatra misy a vo afaka ho faritana hoe omena anarany hoe krizy a ka de zay indrindra ialana am'zany rehetrarehetra zany a ny mahatonga anay satria ny fahavononana aloha tiako madagasikara ny solom-baboaka tiako madagasikara de anisany manamafy ny tenin'andriamatolo olona teny hoe amin'ny fahavononana efa tena volona 100 isan-jato fa miandry sisany hevitry ny andriamato filoam-pirenena andry radio le zany nanangana n'zany TGV zany sy hitarika iaho ireo atao hoe londohany izay mbola miziriziry manao be marenina manao fitantanana botolo sy didiny be sandry fotsiny amin'ny akapobeny amin'le fitantanana firenena zay tsy aso ny maro anisy zany rehetrarehetra zany ary matahotra izay le hoe sao de overy tombontsoa tsy amin'ny ara-dalàna manah mihitsy any am'izay lafin'zay ny mahatonga andreo vitsivitsy zay mbola manana influence eo akaiky n'andriamato filoha zay tsirosoana ary manakana amin'ny fomba rehetra ny tsirosoana am'zany dinikena sany fa ny aty de efa vonona 100 isan-jato tena 100 isan-jato vonona raha ny ateny fanoherana ny ASVM tika Madagasikara ny RMD ny rehetrarehetra ty efa vonona varaky ny teniko mitokamoniny reo olon'ireo amarana antsika fandarana angamba andriamatolo olon'ny Madagasikara mikasika ny resaka ataontsika hoe code électoral sao de mba afaka asiana teny ihany makasika an'io satria io ihany koa ny voizina amin'ny hoe révision an'io zavatra io no isany no jerena ihany koa anatin'le dinika nationale na hoe ny concertation moa zany afaka mitondra fanazavana ave mikasika an'izay ho an'ny mpijery ianao andriamatolo olon'ny Madagasikara ia raha makasika an'ilay hoe code électoral aloha izy io zany a ny tena marina de izao mialatsiny mampiasa nyty ohatrany hoe teny frantsay ty le système électoral mihitsy no misy défaillance de izay no nandroson'ny ASVM sosikevitra mahakasika an'izay ny amboarina ao anatin'le code électoral io manana atao hoe loi électorale nsika fa izao le code électoral zay eritreretintsika io amboaritsika io misy système maromaro ao dia io mihitsy no tena hoe efa tamin'ny androny zay mbola nalo olona anay moa zany de misy an'ilay resaka lalàna misy an'ilay 2018 point 008 008 iny tam'izay tamin'ny olona nanao an'izy iny ny olana amin'izy iny eny de zao anisany hoe nanatsara anazy tam'izany fotoana zany ny momba ny resaka financement et plafonnement an'ny vola hoentina anaovana campagne sy ny hoentiny orinasa tao anatin'io koa zay ny resaka momba ny financement des partis politiques zany ao anatin'le code électoral atao zany zay ielana tsiny izao fitondrana izao nge anisan'le niakaranteny tamin'ny 21 avril 2018 na sahirana anay reo ne nanala an'izany tao anatin'le izy satria efa nanana tetikdrasy eritreretiny izy zany no anatin'io code électoral io indresana ihany koa zany le hoe anatsarana an'le izy ary mampatonga anay miresaka BDP ny ASVM de nyresaka mihitsy ny mahakasika ny caution des candidats misy ny candidat fifidianana eto amin'ny firenena misy ny présidentiel misy ny sénateur misy ny député misy ny maire misy caution daholo rehetrarehetra zay tam'izany de efa nijery hoe ahoana ny tokony anaovana anazy ary anisany nangatanay tao anatiny iny azo jerena hoe io zavatra code électoral io fa le izy no rehefa hoe nandeha ny tateharina de nitsoahana daholo nalana daholo hatramin'ny resaka bulletin numéro 2 zay na ninjena ny fitondrana teo aloha nefa ntsika nahita mihitsy
jereo ange amitsika miteny zao tompoko tena tsy vaovao mihitsy zay raha mahita n'lay olona mbofidy a tsy maverina ny tamberina nraikitra angatahana am'ireo olo mbofidy reo zay moa tsy anisy mitady an'izany hoe matoa izy a angatahana aloha ao le bulletin numéro 2 maizy anazy ka rehefa ohatra olona kivalavala olona tsy de mazava ary efa nisy antécédent mialatsiny am'le fomba fitenenana mbola lany hofidiny eo inona ny mamaika anazy tsy eritreritra zay tamberina ndraikitra anao izy zany rehetra zany ny tsinjovinay tao anatin'iny code électoral iny zay mialatsiny moa fa tsy hoe manao tena n'iny zay fa zavatra zany ane efa ao anatin'le izy zany rehetrarehetra zany mitenenina io hoe mialatsiny am'le tenitiko teo ao hoe zay le misy an'le défaillance mihitsy an'le système électoral nefa nezahanay tam'izay olona napetraka ao anatin'iny iny fa saingy tsy nitaterahana ka zay raha mantanonareo zany zao de nenay zany zay fotsiny no hoe jerenay an'le izy ary indrindra ny fametrahana n'lay CCFVP le commission de contrôle de financement iny tsara nametrahana an'iny fa zao iny ara nisy olona nge tao narahana ny volany njerena ny compte sy ny karazana nanao ny asany tokoa reo fa ny olana rehefa aveo vita ny asan'rareo ka misy ao anatin'io misy tokony nomena toromarika eo misy tokony hosazina eo misy tokony eny tsy afaka nanao an'izay ry zareo dikan'izay natao teo fotsiny izy fa haingotsehitra fotsiny izy fa izy tsy navita ny asany reo koa zany tokony ho jerentsika nreo le hoe CCFVP reo raha misy sazy tokony misy olona voasazy any ao anatin'reo ary anisan'izany ka ny atao hoe mahazo ny toerana am'izao fotoan'izao reny anie anisan'le tsy nampiseho ny compteny ary tsy hita mihitsy ny compteny mandraky ty dikan'izay raha tsy nampiseho ny compteny izy zany io le CCFVP napetraka io zany tokony misy fanasazina no entinao nefa nafaka naninona izy satria tsy voapetraka meloa zavatra ohatraohatran'izany zany rehetrarehetra zany io resahan'ny ASVM foana anatin'io code électoral io système io mihitsy no mila amboarina ary zay le sosikevitra efa noentinay tao fa reny moa zava-misy nalana mihitsy zany zavatra rehetrarehetra zany izay nefany rehefa tena mifampijerena satria misy manampahaizana misy expert am'izany mifampiresaka taminay izay no azahoantsika an'io na ny égalité de chance de sy ny karazana fa ty zay koa mbola nanampy hoe raha resa-bola foana raha no entiny eto ndoranga ny candidat takina projet de société asa manao programme daholo izy zay lay misy namana miteny moa zany hoe izy ty tsy tokony ho fifidianana vola fa tokony programme anasany no ijerevana an'le olona ary fantatra le olona fa olona madio zay no nangatahana ny bulletin numéro 2 zay no hoe olona mba ohatra zao olona mba tena olona re tompoko tsy amin'ny maha olona azy fa nanao ny fahaizany satria rehefa miprésente président de société sy ny projet de société sy ny karazana izy dia misy misy fahaizana tokony hitondrahana an'izay ary indrindra ny redevabilité électorale iny le tamberina ndraikitra amitsika ntsianka zao misy afaka anao moa fa sy député antanio daholo reo hoe inona le tamberina ndraikitra andreo tokony hoentan'reo le voafidy rehetra reo any amin'ny toerana misy azy misy tsy manao akory sasany misy tamin'ny fifidianana ihany izy ny tany fa hatram'izao tsy miverina tantsony ohatr'izany zany le zavatra misy andriamatoa solombavam-bahoaka angamba ny amarana antsika anazy mahakasika an'izay resaka code électoral zay ihany sy ny loi mety misy ve ataontsika hoe fitovikevitra ao anatin'izay hoe teboka maromaro ny mila hitsy ao ny resaka plafonnement ny resaka famatsiana vola amin'ny resaka campagne sy ny resaka nyresahan'ny lolo Madagasikara rehetra teo manahoana ny fijerinao an'izay solombavam-bahoaka ao anatina toky ihany koa mahakasika an'izay izay resaka ho atomboka am'izay fanontaniana faran'izay izy am'izay resaka famerana ny famatsiam-bola sy ny vola ho ampiasaina amin'ny fampelezakevitra zay dia marina mbola resaka lalina be zay zavatra eo nisy ny solombavam-bahoaka zay ny rahantsika nandre avy mivondrona manana ny maro anisa ao amin'ny antemeram-pirenena efa naneo ny atao hoe fahavononany tsy hoe fahavonona fa izy mihitsy moa no initiateur na tompon'ilay hevitra ny am'izay hoe anaovana anolorana tolo-dalàna eo anatreny ny solombavam-bahoaka sy ny antemeram-pirenena izay tolo-dalàna zay ka dia nytiako Madagasikara dia efa nanaiky tamin'ny alalan'ny bureau politique zay tarihan'ny président Ravalomanana ny amin'ny hoe
fahavononana fa marina hoe tsy vitany fahavononana toy izao zay fa mbola misy atsipriany sy lafi ny teknika maro jereny zany hoe ny fifidianana rehetra ve sa ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany sa ny fifidianana filoam-pirenena na ny fifidianana communal sy ny municipaly fa zay zany a araky ny teniko teo de mbola sarotra ho a satria tsy mpahilalana momba ny resaka fomba ny fifidianana ny tenako ary zay moa mahatonga hoe tsinjara samy manana ny andraiky nanivony zany atoko zany izahay a dia samy manana ny andraiky tandrify azy fa naizanona jany nefa de efa miombo-kevitra sady ny am'izay le hoe tokony ho famerana ary ndresahana ndre matao sénateur teo ny amin'ny hoe fanaporofona satria lalàna no mitaky an'izay eo ny tamberina andraikitra eo le tamberina andraikitra sy hoe raha solombavam-bahoaka ianao inona ny asa tokony iandraiketanao mandritry ny zany fepitao mpiasanao zany mandritry ny 5 taona mazava ho azy ao ny tatitra ao ny asa zay tanterahanao iny anivony antemeram-pirenena fampandanina lalàna mety ho fanatsarana fananaovana tolo-dalàna manolotra lalàna zany asoa tsaratsara ny fiainana vaoaka mety mandinika lalàna ihany ko ianao ny am'zany hoe faloza am toetrandro ka tsy mifanaraka am toetrandro tsony manodididina zay ary fandraisana anjara am'le ny asa mbo miera sy ny fivoriana zay atao eny ohatrahatran'zay ny asan'ny solombavam-bahoaka fa araky ny teniny teo misy any eny tsy tonga hoe ny andro voalohany fivorimbe science plénière nandaninany zany nandanina izany volavolan-kevitra na lahadinika izay projet na ordre du jour fa efapolana izahay ny tao hoe marina tsy marina hitsiko ny teniny lay ainao manjery tsy miakiny hoe 9 fa tsy marina kosa iny fa efapolo ka na efapolo ary izahay ny tao tsy ampy ampaefatra akory ampaefatry ny isan'ny solombavam-bahoaka zany ny zava-misy ao zany hoe tsy mifampifeva ohatra ratsy no omen'ny solombavam-bahoaka indrindrandrindra ny avy manana ny maro anisa fa izy ny avaty anivon'ny fanoerana de sahako ny milaza fa anisan'ny maro anisa raha tonga foana na amin'ny asa mbo mihery indrindrandrindra nandinika an'zany tetipola mpivolavolan-dalàna miresaka tetipola mpanjakana zany na elefer io na elefi ohatratran'zay zany le izy fa araky ny teniko teo velako angambany iny ho an'ny namana hafa ny andinika zay fa amin'ny akapobeny misy le fahavononana mahakasika an'zay le hoe raha tokony ho ahitsy tokony ho feran'zay fandaniam-bola sy fampiasam-bola amina fifidianana sy fampelezan-kevitray de mino fa anisan'ny vonona no iroso ary anohana an'zany ny avaty anivony solombavam-bahoaka tiako Madagasikara sy ny aty anivony ny fanoerana amarina tanteraka ny fandarantsika angamba mena 2 minitra avy ianareo mirahalahy mitina n'izay resadresaka ny rahana teto zay mahakasika ny refond total na ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana sy ny manodididina ny resaka dinika nasionaly zay ny fanaovana ny fampiresana teto Andriamatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara manamafy ny fisaorana ny amin'ny fanasana dia nahafahana ny fampizara sy nanome hevitra mahakasika ny hoe dinika nasionaly ny resaka fanomanana fifidianana ny refond sy ny sisa fa nefa ao anatin'izany no hitondrako ny anto sy afatra ho an'ny mpanaraka n'izao fandaharana dinika eto amin'ny MBS izao amafisiko ny teny zay nataoko nandritra n'izao fandaharana zao manao hoe manentana atsika rehetra olo-pirenena manentana atsika rehetrarehetra indrindrandrindra ny avaty sy ny mpikambana ty anatiny ny atokotiako Madagasikara sy ny RMDM ny amin'ny fandraisana anjara ny fisoratana anarana fandraisana anjara mavitrika ary ifanentana na ny ao anivon'ny tokantrano zany ny anivon'ny havana ny namana ny mpiray monina ny mpiray fokotany ny rehetrarehetra zany isoratra anarana zay aloha antoka voalohany afahantsika vasa fa mbola tsy fantatra no avoaka ny fanisana io afahantsika aloha rehefa tonga ny fotoana ny fifidianana dia andray anjara ifidy isafidy ny mpitondra zay hitatsika fa tena atafavoaka sy hitondra fampandrosoana ho an'ity firenena ity fa tsy marina velively ny hoe nandrara ny olona izay hita ty anivon'tika Madagasikara fa ny andrafitra hiara-andrafitra ny tsy ho ataonay fa kosa fa ny aporisika ny olona soratra anarana de zay anaovako antso amintsika rehetrarehetra zay hoe misy sorata anarana ary arao maso izany fa zay no afahantsika miantoka sy miandrandra fampandrosoana mametraka ny olona zay tena safidiny maro anisa hitantana an'ity firenena Madagasikara tanyrazantsika ity ka dia zay no amaranako ny anjara fitenenako mbola manamafy an'izay fisaorana tamin'ny fanasana dia mirasoantsika rehetra misaotra antsika ihany koa mpanaraka ny fandarana tsy mafy fandarana dia amin'ny fotoana manaraka indray angasotrany ianao Andriamatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara Fetra Ralamozafimbololona somary fitinao anatin'ny 2 minitra angamba Andriamatoa lolon'ny Madagasikara teo aloha tsy Fetra Randriamanatsony tindinika ny rahana teo tena ho feheziko mihitsy betsaka loatra betsaka izay voalaza sy enitsika izay
ny any teniko zany a ho atsika vahoaka malagasy voafitaka ndray mandeha tsika amin'ireny le zavatra anseho a teto amin'ny firenena reny na inona ny lazaina inona lazaina de coup d'état zany reny ny zava-misy foana moa zany ny fomba nitondrana azy voafitaka fanondrony isika tao anatina fitantanana ny tetezamita sy ny fiainatsika amin'ny akapobeny misy fotoana efa niarana zao firenena izao de izao tsika mitondra zany reo olona ireo a dia mba te hisarika ny saitsika tsiraray avy aho ny tenako am'izao hoe movery malagasy mbolo voafitaka fanteliny a ianao zany hoe mahaiza mijery a mahaiza makalesona mahaiza mandinika amin'ny fiainam-pirenena fa tsy vitavita n'izay tenenina sy tsy fitazomana ny teny nomena ny zavatra rehetra ka de io a ny teny tompoko ny tenin'ny fahendrena malagasy zany a ny anano anaovako azy a ny teny nataon'ny mpitondra rehetra teo indrindra ny mpitondra ny firenena am'izao fotoan'izao a de teny ny tompoko a toy ny salaka tena ny any a no fatorany ka nalaingana marina ny teneniny eo a izy ihany no fatorany eo a fa mivahoaka malagasy a mila mieritreritra mila mandinika tsara aza de mieritreritra manakatra tenimbohatra loatra rery mpitondra fa ny avoana aza tsy afakareo makasitraka indrindra tompoko lahy ka telona tompoko vavy a soava maro daholo tompoko akasitrana izy mirahalahy ireto ny vahiny tato anatin'izao fandarana izao akasitrana ihany koa ianao tany tokatrano tany niaraka taminay hatramin'ny farany tato anatin'izao fandarana izao isorina ihany koa ny teknisianina nandrindra sy nafanana natotosa izao fandarana izao amandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy ho amin'ny heriny anio indray